fa ny finoana-bahoaka tompoko dia manana an'izay araka ny lalàna unité parlementaire zay ary tsy azo isorona aminy io raha ohatra ka tsy misy fanapahan-kevitra avy amin'ny birao maharitra zany. Hatreto zany azoko ambara amin'ny vahoaka malagasy fa mbola tsy nandray taratasy avy misy ny fitsarana izay atao amin'ny anteberam-pirenena dia mazava hoazy fa mbola tsisy fitsarana azo atao ny lemoto honorable Raoldina zany mandraka ny fantarinay inona marina ny zavatra miseho anatin'izay zavatra fa tsy mety misy taratasy mazava tsara avy any amin'ny fitsarana manazava an'ireo dia mivory amin'izay izahay birao maharitra mandinika an'izay dia mivote amin'izay na anasorana na tsy anasorana an'izay unité parlementaire zay. Nisy namana nandefa ihany koa aho hoe voasambotra izy fa tsy manana vaovao manokana na nahafantatra mialoha na nahalala ny fisian'izay ary rehefa naheno dia niantso ny filohan'ny antenimieram-pirenena satria izy ny tompon'andraikitra voalohany mahasolo-bavam-bahoaka ny honorable député Raoldina zay tsara ho marihina fa mbola solom-bavam-bahoaka feno izy ary taoriany reny zavatra nitranga teo aminy sy ny ankohonany zay niafara hatramin'ny faharavany fananany ray manontolo dia nitsabo tena ny andafy izy ary nandalo fandidiana mihitsy ara mahalala an'izany ny filohan'ny antenimieram-pirenena ka ny fiverenany dia heverina hoe manana zo feno izy mahasolom-bavam-bahoaka azy rehefa tapitra izany fitsaboana nataony zany satria ia raha mahafantatra fa isokatra raha teo ihany koa ny fivoriana raha-potoa ny solo-bavam-bahoaka fa eny moa zahay ny fisamborana azy dia mbola tsy manana vaovao mazava sy matotra ary marina mikasika an'izany dia niantso ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny tenako mahafilohan'ny lefitra fahafito atao anatin'ity antenimieram-pirenena ty dia mbola tsy nahazo valiteny mazava avy aminy ny mikasika an'izay dia izay angamba ny azoko lazaina mikasika ny honorable député Raoldina. Miarabe. Salama tompoko. Miresaka kely an'ilay fisamborana zany any Raoldina dia tsapy izy zany dia mahafinaritra amiko aloha le izy fa le amin'ilay fitsarana kosa zany tokony mba tsy atao mitalely marantsy de Dieu reny avy de resefa atao mipax ihany koa nefa nireny izy miriary ohatrany tsy nanao ninina izy ndray mbola be vavy verina député mba ataovy mitovy zany le lalàna ho an'ny olona rehetra eto Madagasikara fa aza atao mitanila ohatran'io kosa lasa jerena fotsiny ohatrany mpanalabona fotsiny marantsy de Dieu miriary sotra tompoko. Ie itsika moa tsy miditra any satria tena fanamariana moa formalio tena tsara ny tazokeny ny fitsarana amin'izay antonaton'ny zany mety manana lafiny ara-piarovana sy ny sisa izy satria ny olona moa zany dia tsisy meloka zany raha tsy misy ny didy mivoaka mazava ary io ary zay mampisy an'le hoe raha ohatra tsy afapoto amin'ny ambaratonga voalohany dia mitondra ny raraha amin'ny ambaratonga ambony dia mitondra ny rarahany amin'ny faratapany manao an'le cassation dia mety miova ny didy eny ampandehanany eny ao anatin'le ato meloka dia atonga ary tsy meloka indray satria mety zay le izy tsy any amin'ny didy raikitra farany tena hoe inona miantra raha hoe tao anatin'ny fitantanana raha-panjakana ihany koa tafiditra anatin'ny hoe tsarainany ACG lay olona voatonina teo ankoatran'iny mety hoe dossier hafa resaka hoe mety hoe social na salan'izany manao ahoana dossier civil moa zany tsotra Arabe am'izay le izy dia zay ho amin'iny fa zay natonga zay mpitondra tsy nandraratsiny hoe ndao ho foanana ny décret 73/015 iny d'autant plus iny moa tsy décret fa ordonnance d'autant plus engeny ordonnance ny fahinoko ny kabariny perarema tany Sambavy iny nge manao tsindrim-panitoan'ny député izy ordonnance zany nge tapana amin'ny conseil des ministres
dia en conseil des ministres afaka manafona an'izany ka raha fahazako any lalàna fa maninona tsy nataony satria fantany io hoe anahirana be nge io d'autant plus raha foanana zany le izy le décret le ordonnance nanafonany le tamin'ny 62 dia rétabli ve zany le ordonnance tamin'ny 62 ka raha rétabli iny dia averina zany budget provincial dia amenana izy le province nefa tsisy ty zany fanjakana anome budget rafitra tsy misy kokory ny rafitra tsisy miasa io tsisy maninona io dia omeny vola amin'izany dia zay mahavarina anao hoe misy député tany amin'ny faritra tsy mitany angamba na inoko miteny iny hoe foano le dia ordonnance io dia rehefa foanany monsieur le député isany dia atao aiza zany le budget io averina amin'izany any tsy misy olona miasa kory nga misy province eto sa ho zaraina any amin'ny faritra lizy dia raha zaraina amin'ny faritra dia mamorona lalàna fotsiny angeny reo amin'ny assemblée hoe reto budget reto tonga dia mena amin'ny faritra dia vita fa tsy lasa resabe any anaty Facebook iny dia ny fanontaniako manaraka hoe ny député moa zalahy tsaraina ny haute cour de justice sa tsaraina any alohany fa za mino fa zay olona hoe any amin'ny haute cour de justice ny tsaraina dia mbola ohatran'io tsisy olona tsaraina zany any tsy mino an'izany mihitsy raha ny zavatra misy eto Madagasikara hoe firy nefa nandeha tao fa iza nefa ny accusé-ny tao amin'ny assemblée hoe ty tonga dia meloka dia andrana tsara hory nanomboka tany 2015 nge natsangana fa tsisy ndray raiky raha fitoatran'izany nge anisan'ny tsy mampanosany Madagasikara zany tompoko tsara ho any any tribunal commun daholo dia zay lalàna vaovao zay tao dia vito milaminy io mikasika an'izay nga aloha mety tsy dia makalavitra fotsiny le toko raha fahalamana zary ny député ny soavinarina taditsika tamin'le resaka sokatra rehefa hoe tratra amin'ny flagrant délit moa zany dia efa tratra iny ary raha ohatra moa tsy tratra amin'ny flagrant délit dia misy le hoe fanasorana an'le zo tsy azo ahoana moa zany ny hoe immunité tsy azo enjehana dia mbola mandreza misy fepetra samy hafa iny mandalo amin'ny bromaritra satria ilay bavoakany soavinarina tsy niandra zany haute cour de justice fa fa vokatry ny tsaraina tamin'ny tribunal tsotra zay le izy manahoana ny antso manaraka fa le tranga le tany anana iny somary ataontsika hoe lapsus moa zany filazany reny fa tsy azony sainaitreretina hoe ny commune urbaine ary chef lieu de région le député ray le ben'ny tanàna zay nikaparitany amananjary azoko eritreritra ihany amin'ny lafinankay hoe tena atao anatin'le fitondrana taloha zany tena mety stressé be rehefa ao anatina ohatran'ireny dia eo koa zany le hoe tena natratran'ilay culture na resaka ahoana moa zany hoe fanindraindrana olona dia efa iny nefa tena voasisika hatrany aparatoka mihitsy dia hoe raha vao mitenika aminany dia zay zany le zavatra mitranga mbola tsaroko tsara koa tao anatina fampelezan-kevitra tamin'ny taona firy zany tany amin'ny tamin'izany mbola Didier Ratsiraka sy Marc Ravalomanana no mpifaninana tamin'izany fotoana zany anisany dia tsaroko tsara mihitsy tao anatin'le misy nitaiza zazakely zany dia mitrory le miasaina mihira le zazakely anarana candidat veseran'le mitrotrondreny andao aloha raisina ny antso manaraka miarava tompoko manahoana Salamata, lala tsy manapaky. Ndao fa tsy manina. Onar namana. Fa inona zany ny tena fotana mafatana ataon'le député. Député iza ndray zany? Le député ny amin'ny 5e. Izay ndray ianao dia manao ririndasa tsy tsaroana indray ianao. Le tiktok ataony ao anaty fifozana ohatrany hoe manoana normal fotsiny anizy. Tsisy mandrangitra adina ana fa ohatrany hoe fahotana ve zany manoana olona anankiray zany sady tsy miaro any tsy hoe tsy mety fa hoe raha maneo hevitra ve zany dia ohatrany hoe eloka satria izy ohatrany hoe manoana fotsiny izy zany amin'ny mampanao politika azy dia zay ohatrany hoe anaovana fanadihadiana eny fiadanana dia zay mba fanontaniana hoe lasa fahotana seloka ve zany ny fanoalana nefa politika ny natao zay ihany fa mba tetapetatratra makasefatra namana ny tribunal aloha no tena manamarika ny hoe eloka na tsy eloka le zavatra nytanga ary ny zavatra rehetra ihany koa misy ny hoe henontsika dia misy ny tsy hitatsika dia tsy fantatra tsony zavatra mety henontsika zao no mifandray amin'izay zavatra tofanekevitra le olona teo zay hoe mety fanoanana le fitondrana teo aloha ny zavatra natao fa mandritra ny ianao le manio hevitra teo dia le namako eto akaiky eto toko zany tena miketrona be mihitsy satria tadidiko tsara tamin'ireny le ataontsika etsika fotsy reny zavatra nytanga teria passapiteria dia ohatrohatra satria dia isan'ny victime tamin'izany ty olona eto akaiky
tsotra efatra na dimy teo asa hoe nanahoana ny faran'izy ireny fa betsaka reo etraketraka ny fiantsena adiny ny fanangarangana fitaovam-piadiana hatrany anaty haino aman-jery akoatrany hoe mety dosie hafa ny tribunal moa mety mahalala an'izany tsy tompo-teny fantatritsika hoe zona zao fa miankina amin'ny fanadihadiana rasina ny antso manaraka miaraba ataoko miaraby momba le hoe fanendrena ny folohan'ny voaduel sy ireo manam-pahefany reo am'le hoe lefany amin'ny assemblée igny le manahirana hoe alatseny am'le fitenena fikafika politika avy hoe tsy maintsy mandeha eny ve le izy eny marina olo misy le tsy maintsy haute cour de justice notan'izany fa zay na tonga le fitakin'ny zenizeda hoe raha vao io andeha eny le izy zao de io ndray no atao resabe mandritrinitsy haiko 3 volana efa bolana eto an-daniny rivotra politika eto ve zany le tsy mety za rehefa tokony andeha amin'ny resaka fampanosorona sy le réconciliation de io ndray lasa mandeha ao de ho takiny io ndray le tsy réconciliation fa iny ty le février ty le volana mety zavareo zany tsy mety fa tokony tady hevitra zany ny fitondrana raha ohatra ka tena anao an'izay fanavozana zay mihitsy fa tena tsy mety io tena siora ve nareo fa de hanaiky an'izany le député taloha volondoranzy reo na de atao hoe efa nio foare sy marina zany torato ie ka zay indrindra moa le izy isan'ny andrasan'ny maro hoe aneo fa tena manao fanovana koa ary miombona amin'izany ve ny solombavambahoaka ankehitriny ny amin'ny raha maro anisan'izany io resaka haute cour de justice io miaraba tompoko mety mba miandro tolo midalana ihany ko daoary salama tompoko daoary miaraby miaraby finaritra mba nahazo miresaka kely aloha de miresaka brito misy tevoko azy de zao ny malagasy amin'ny ankapobeny miala tsy ny ampiteny ty tsy hoe blessé andratra fa mahanta tena hita mihitsy amin'ny lasiny rehetrarehetra tena mahanta na amin'ny hevitra na amin'ny fisainana na ny ara-bola na ny ara-fiarahamonina de nitenitenenana n'le fahantrana de hoe vokatra avy amin'izao ohatra fotsiny zao le teo de am'le resaka hoe resaka manolona an'le anarana le voatazonany de atao enquête zero tsara fa na président Sarkozy de saisiny tribunal de anaovana enquête ary mena sainy efa mandeha ny sanction efa miatra ny jugement de mipetahana bracelet zavatra ohatran'izany tsy misy malala ny frantsay raha tsy mandeha ny enquête de hita hoe inona natao Sarkozy na amin'ny vola nakavola tamin'ny anona nanaovana namatsinina ny propaganda tamin'ny Kadhafi de ohatran'izany tsika hoe misy vola vahoaka neny lalovan'ireo député reo dia le saina nisy ny mahanta hoe malao aloha ny fitsarana anaty ady fa nisy dikany matoa izy tazomina ampanaovana enquête raha izay amin'le fahantrana koa amin'le ny olona rehetrarehetra manao an'izany hoe fotoanandoha zany ny any avela maka lasitany any avelany foana satria zao any ny tarafana hoe parametraka izany no mety ho takatry ny gasy manao ny olona na ny afrikanina fotsiny ary na ny arabo dia hitanao fa mipetrapetraka ny olona fa maninona ny tsika no roitiny no ve isy toerana eto raha ataoko vazivazy ie mbola afaka manohy ianao rehefa avy eo mbola lava ny fotoanantsika apahany anankiray zany tsy maintsy hiteraka fanohikevitra maromaro mikasika an'iny raha fisamborana solobavambahoaka anankiray iny fa tsy voasambany-kolo hoe misy solobavambahoaka voasambotra teto zay le fandraisatsika teo fa ampatsahivana raha tsy eny afa tsy ny teo fotsiny le hoe iny moa ny azy tena traka ina moa zany tratra mbodiombe sa mbody sokatra moa zany filazana iny zany satria sokatra no tena tena tsy afaniala tsy afaniala mihitsy de hoe tena tsy nalala fisiany iny mba niaro tena ihany hoe tena tsy nalala fisiany io sokatra atao anaty fiarakodia io amin'ny andro amin'io alina ny andro ary ananina ry da aloha raisina anao miaraba tompoko eny ary manao any salama eny ary miarabanareo de miaraba tompoko raha tontolo andro mafinaritra teny Top Radio zavatra tsara na fasivy taona zao eny tompoko misaotra maninona tsara hoe raha olodinina ary toky
zay mamadra-peo inona indray zany amin'ny toko zay tsy haiko aloha ny mikasika ny efa misy antso da aloha raisinanao ary miaraba tompoko verina kely ka zay anio a le fanontaniana mipetraka ohatra hoe misy zao a député fatra mitondra sokatra na hoe mitondra volamiana de zay zao a azo faneny le député terery mani ohatra ny hoe fanehoan-kevitra politika fotsiny azy raha zava-misy aloha tsy hoe miafy be fahatazana fa misy zany solom-bavambahoaka mba miafy iny zao ohatra ny hoe mba nanohana ny teny amin'ny firaisana nisy azy mba ohatra ny hoe karakara vahoaka de fa le fanehoan-kevitra politika na feoany fotsiny zany ohatra ny hoe lasa heloka ho anazy satria anao zany raha anaovana fanadihadiana de tsy maintsy inona aloha zany ny antony raha ohatra hoe resaka fanehoan-kevitra politika fanohanana zay le zany a de lasa vadika heloka le izy zay fotsiny zany fa tsy hoe miaro anazy fa rehefa misy moa ny tsy nentina ataony marina ny tenin'ny viditoto hoe aleo fitsarana ny zay mihitsy kely izy fa lisinky mitovy an'le zavatra nitrangy ohatra manao paralele kely fotsiny amin'le zavatra nitrangy ohatra tamin'iretoletontsika hoe tanora Gen Z de hoe ahoana moa zany fa isiny maneho hevitra fotsiny hoe tena zao fanovandrafitra fa rehefa nalalinina izy any atsika mihitsy ny sasany amin'izao fotoana zao zay ilay saramitranga hoe tsy afaka hitompo teny fantaritsika hoe zao fotsiny nataona zao fotsiny mety misy olona mety misy olona fananao fitaraina zao tany ananina tany tsy fantatra fa de mitambatambatra eo le dossier ndao aloha raisina ny antso manaraka miaraba tompoko salama tompoko manao any miaraba le raha misefarany teo ianao ngamba ny tsimba manara-baovao na tsy haiko hoe ahoana tsy nahita an'ireny eritreritry nytaon'ny député Naivo Raholdina reny fa itakilan'izay le misy malaza be koa le député amin'ny 4e iny 5e masitra ohatrany mipetrapetraka amin'ny lamindamina fotsiny rehefa natao perquisition fa reny koa any tena voatontonona tamin'ireny hetsika fotsiny tamin'ny oktobra tamin'ny herintaona reny de mba tokony tsy asiana fiangarana ohatran'izany eny izy fa tokony hoe tonga de miray atao kapokaray daholo rehefa samy nanao ny tsy mety de ankoatran'izay misy inona ihany konko ty le zasika aloha eto tadidadisika reny écran plat reny zao député de misolela kokonko de lasa tsy voakasika mihitsy iny a dikan'izany zany raha ho ana manokana tokony tribunal commun mihitsy no atao satria mangatsitsika fotsiny le olona nangala bolam-panjakana hitako moa zany zay ilaivana le haute cour de justice satria tsy mbola misy olona tsaraina mihitsy taona indray mandeha arany tsy nanao ny asan'izany le voamierany fapam-pangana moa le ao amin'ny anteneram-pirenena satria tsy mbola misy olona mihitsy taony tsaraina io nefa naninjehana ny Rajonary Mapianina nefa tsisy asa taony mandraky tiny androany 2026 tsika zao 2018 zay nanindihana ny Rajonary Mapianina koina tsy anafoanana azy any rehefa tsisy asa taony fa mandany vola-panjakana fotsiny sotra betsaka anareo eny ary de kopakopa tanana ho anareo ana fionana ny akazobe any tena mieno izy zany toko raha valamanana izy atiana tia perinasa ty zay de manaraka anareo fa de mahafinaritra de mahafinaritra zany fionana akazobe zany taina kely hoe manandeha any tonga de sarety ny fitaovana mandeha sarety zany tonga de sio le mandeha ohatra mandeha TGV reny no mandeha sarety any tanàna ndao zany tsy miaraba zava-misy miaraba ahoana salama itiavaka kilitosy maninona indray ony toky Raholdina ao aloha le banty eo toky ianao nge anisan'ny vavolombelona tena mbola miaina tsika zany zany de ataoko hoe zany le bandy ny anso teo teto Madagasikara ianao sasiteto io toky io anontanio toky ananinona ianao aleo valiko rehefa avy eo raha fa tiako tenenina de momba n'le préfet eo aloha azy aloha ono azo lava tena madio venydanga
iny rangaingeny name réquisition rehetrarehetra namin'olona sy nanagajany olona sy rehetrarehetra mampitanina rivetaka nefa dia nanahoany izao tamin'izao mbola tieniko momba azy a tena madio mankarahara venka reny sa ahoana dia tena matory ao anatin'ireny faty olona sy alahelo-bahoaka rehetrarehetra tamin'izao mety ry fanjakana indrindra fa misy ny fitarana mba jerekely momba an'ilay rangainy fa tena raha reny tena mandry pahalemana tsy lamin'ny Madagasikara sotra zalahy tsisy fiarovana mizara vaovao fotsiny dia atao anatin'ireny fotoana ireny izy ohatra ny efa nanao fanazavana hoe tsy miakina taminy nanaraka ny toromarika ny lehibe izay baiko avy any ambony nisy an'izay nisy tamin'ireny fotoana ireny mahafaka ny zavatra nitranga ve le zavatra nambarany indray resaka hafa ny appréciation mikasika an'iny raharaha indreny moa zany mpitondra fanjakana ireny ataontsika hoe olom-boatendry ary mena ambany mena ihany koa mpanatanteraka tsy hoe miaro azy tsika raha tena an'izany ary zay mety mahatonga ihany koa le ohatra ny lehibe namandrom-panjakana zay tsisy hidirana ty amin'ny resaka lafin'ny fandaminana sy ny filaminana amin'ny ankapobeny mitsofotsofoko atao anatin'ireny mety zany keo kely izy da didinao tsara hoe mitovitoy amin'ireny nifany hoe nisamborana sy nanagatrana ny généraly Valmarana Risary zany ngely zavatra mitranga fa rehefa misy dossier mitranga tahaka an'io na misy hoe voasambra dia manomboka tsy haivany olom-pirenena lay sary mitranga sy lay hoe eloka samihafa dia iny zao satria niresaka hoe débité ohatra boribory-tany faefatra dia nisy karazana hoe ave na hoe fiaikekeloka nataona olona isan'ny hoe acteur na hoe nandray nitsehatra nampiasaina tamin'ireny hoe fanakorontanana sy herisetra tsy andavamamba tamin'ny etsika fotsy ireny dia manahoana zany zao nitohany sy ny fanadihadiana efa misy hoe lay tena hoe nanao ny asa ratsy katora volombelo hoe karamaina iranina naniraka anay tamin'ireny reny ve zany tonga amin'ilay modirariny rehefa aveo sa hoana tena fandeha ny tahina kely iny eloko ibaboana modirariny zay le adagasa zay zay andao raisy ty antsomana araka ty miarava tompoko efa fanokely za aloha resako amin'olona mahitsy ny anany fijeriko zavatra raha mbola misy constitution ka misy hoe haute cour de justice HCC eo dia za iantsony olona mihitsy hoe tsy aza manao eny amin'io na aza mifidy an'io raha ohatra ka maromaro le constitution naovana fifidianana fa io justice de vitesse io anisany tsy mampanjary zavatra eto faharoa ny HCC dia lasa ohatra ny hoe andriamanitra kely ny mpitondra fa le mpitondra ihany mibaiko anazy zay tian'le mpitondra tao dia asy nitenen'ny HCC na moman'ny HCC avy dia lazainy fa zata tenen'ny HCC dia tsy azo anaovana ininina fa tonga dia tapitra teo zany feon'andriamanitra ihany tompoko any tsy azo valiana fa ny an'olombelona azo lavina zany angeny lalam-pandrenina misy eto amintsika neto ka zany andeha amin'izy le zaho tsy fantako hoe inona tena ataon'ny député any ny député mako amiko tsy tatambola fa iza zany nakan'le 4 milliards maheny olona zany haute cour de compte iny dia iza nefa nisamborona sy nigadrana tamin'izy zao tsy fantatro fa ny exécutif amiko manao an'ireny dia izy exécutif rehetrarehetra zay nanao exécutif atao zany tokony voaroy anatin'ny hatramina gouverneur fa maninona jerim-potsiny ireny manaraka faingo kely tsika isy doko ambatro vitsivitsy dia miverina manao ny fandarana indray